La 4G Batelma vous présente Ny Vavao. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV Manolotra anao ny fampalalam-baovao. safidy tsara indrindra. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Aina ny iverenan'ilay samby flahin'ny pavillon Panama hitatra antsokosokandramena any amin'ny faritra Analanjorofo raha ny fanazavana azo tamina fiarahamonim-pirenena any an-toerana. Any amin'ny 10 kilometatra miala any Sainte-Marie no misy an'ity sambo ity omaly. Mitony fanadadiana momba ny fisian'ny kolokolo teo anivon'ny cellule mix anti-kidnapping raha ny fanazavana ny seraseran'ny gendarmerie-pirenena tamin'ity androany ity. Samy andray ny raharaha tandrify azy ny sampana isa-tokony. Nisy mivarotra eny an-tsena manerana nosy ankehitriny kit scolaire misy ny famantarana ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Amidy amin'ny vidiny 502 ariary ny marotana ireo kitapo. Totosa tamin'ity androany ity teny amin'ny kinama 67 hectare ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny Coltivy FM sy ny kinama Madagasikara ary misy jeunesse Madagasikara. Ny fidivy fomba fijery ny telotota no isan'ny antony ny fiara-miasa izao. Maresaka iraisam-pirenena mbola tsy maty hatramin'izao ny afo mandripaka ny tanàny Paradise any Californie, États-Unis. Itsidika any an-toerana ny filoha amerikanina Donald Trump ny sabotsy ho avy izao. Ny andidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Salandra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Coltivy ka manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany mahakasika ny voka-pividianana avy hatrany no anomboantsika ny vaovao dia vokatra tsy ofisialy avy amin'ny CENI mitarika hatrany larina faha-13 vokatra tamin'ny 9 latsaka 7 minitra lasa teo Henri Flory. Voka-pividianana vonjimaika voaray avy amin'ny CENI fobe tamin'ny 9 latsaka 7 minitra ariva teo. Birao fandatsaham-bato 9,7 alina amin'ny birao fandatsaham-bato 2,7 alina manerana ny nosy no voamarina. Izany hoe 9,7 isa sisa ireo birao fandatsaham-bato mbola tsy voamarina. Nahatratra 4,10 faingo 1,10 isanjato ny tapa-avidriana. Toy izao ny filaharana vonjimaika tamin'ny Orio. I Andry Rajoelina no mitarika amin'ny isam-bato 7,30 sy 9,7 sy iray tapitrisa 7,30 faingo 7,30 isanjato. Eo amin'ny laharana faharoa kosa i marika Ravalomanana izay nahazo 4,30 faingo 1,90 isanjato ary Vatoazony 7,20 sy 10,00 sy 9 sy iray tapitrisa. Ary Rajaonary Mampianina Hery eo amin'ny laharana fahatelo nahazo 9 faingo 2,20 isanjato. Isam-Batoazony 1,30 sy 10,00 sy 7,00 sy iray alina sy 4 Misy elanelam-bato 7,70 sy 900 sy 1,00 sy iray alina sy 2 eo amin'ny kandida Andry Rajoelina laharana voalohany sy Ravalomanana marika laharana faharoa raha ity vokatra avy amin'ny CENI ity. Ary elanelam-bato 9 sy 700 sy 9,00 sy 4 alina sy 4 sy iray tapitrisa eo amin'ny voalohany sy ny laharana fahatelo Rajaonary Mampianina Hery. Mampametra-pantaniana ny maro hatrany anefa ny vokatra azo avy amin'ny CENI ity. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity sary fandriamatoa Mikael Solofoniana izay mpitondra teny avy amin'ny kandida laharana faha-13 andriamatoa Andry Rajoelina miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity. Fanontaniana petraka aminao voalohany amin'ny hoe no mpitondra teny avy amin'ny kandida laharana faha-13 izay inona ny tena antony fisitahany avy aty amin'ny hoe kandida laharana faha-13 teny anivon'ny CENI farany TV. Ia, misaotra anao voalohany teny aloha dia miarahaba ny vahoaka malagasy miaino tsy manaraka izao fandaharana izao
tena marina dia marina tokoa ny fantanina petraka ao ary betsaka ny vahoaka sy ny malagasy rehetra miaino anatin'ny fitaintainana amin'izao fotoana izao mahita izany toedra raha miseho zany a ny natonga ny solitenany kandida mitondra ny larana fahatelo amby folo nanao an'izay fanambarana izay hoe ny sitaka ny seni ny voalohanteny aloha ngamba dia tsara ho marihana sady ho fanazavana eo masony rehetra zany satria manoloana ireo fanaratsiana sy mety hokiana atao amin'ny kandida mitondra ny larana fahatelo amby folo satria tsy natao hitondra korotana akory izany mariko eto farany valim-pividianana izay navoaka ny senia dia mbola mitarika ny kandida mitondra ny larana fahatelo amby folo izany hoe raha azavaina amin'ny fomba hafa dia tsy anana tombotsoa ny kandida mitondra larana fahatelo amby folo hanemorana zany fividianana zany na hitondra fanakianana matoa nisy izay fihetsika izay sy izay fanapaha-kevitra noraisina izay dia satria tsapa sy hita fa misy ny zavatra tsy tomombana sy lesoka tokony hatsaraina mba tonga ny mangarara tanteraka eo anivon'ireo kandida rehetra indrindraindrindra ny malagasy sy ny safidy ny malagasy tsirairay avy tamin'ny fividianana farany teo. Ny antso koa farany teo sy nefa fantatsika hoe tongava anao any confrontation ny ireo hoe solitenan'ny kandida vitsy dia vitsy moa ny tonga teny araka ny efa fantatsika teny vaovao anisany tsy tonga teny zao ny solitenany avy amin'ny kandida larina fahatelo amby folo inona ny teny hoe antony zany satria hoe mangatana izay confrontation zany dia isy dia tsy nisy akory. Ia marina dia marina izay fanamariana izay ny fomba afaka ilazako azy angamba amin'ny fomba tsotra dia ny zavatra tsikaritra zany dia rehefa vita ny fividianana avy any amin'ny bureau de vote dia ilay fampitana azy hatrany amin'ny SRMV sy ny fampitana azy ao amin'ny fomba informatika ao anatin'ny logiciel ampiasain'ny senia dia hita fa misy tsy fitoviana izay tarehimarika nomena izay betsaka ny ohatra efa misy ny monina plazan'izany efa fatany tsirairay avy angamba fa ny tiana eo ambara sy ny tokony ho fantatra zany ny mavoaka malagasy dia tsy hoe sanatrian'izany tsy nanatrika izany ka confrontation zany ka hoe tsy te fampiraharaha fa ny tena mila fantarina dia alohan'ny siny zay confrontation zay ny confrontation ane resaka PV no ampitoviany ary tsy isy antony tokony tsy ampitovy an'izany PV zany azonao fa ny tiako atoron'ny vahoaka malagasy sy tokony holazaina eto zany dia mialohan' izay confrontation ana valim-pividianana sy PV izay dia ao amin'le fomba fiasa anaty mihitsy aloha zany no mila jerena izany hoe ny kajikajy hoentina anehoana ny ireo tarehimarika ny isanjato ananany kandida tsirairay avy ny fampidirana raha tsy laza fotsiny hoe ny lisitra ny votant angalana ny blanc sy ny vato maty dia ahoana no kajikajy farany tsotra dia efa hita fa misy diso sahady izany izany zany tiako ambara. Miteny anao teo hoe nisy ny tsy fahatombanina afaka manome ohatra ve anao zay hoe zavatra tsy mitombina atao anatin'ny fomba fiasan'ny seny izay ndray ohatra tena tsotra aho mba ho fatan'ny vahoaka malagasy amin'izany entina ilazana fa tsy ny confrontation aloha ny tena ilaina fa ny fomba fiasa ao anatin'ilay logiciel ampiasaina dia ny zavaniseho ao amin'ny fianaratsoa zany raha raisina fotsiny hoe ny isan'ny olona ny votant amin'izany dia 43 313 ary rehefa nanesorana ny blanc ny nul zany dia miisa 2796 ny blanc et nul dia ny valiny tokony ho ananana dia 40 517 nefa raha jerena zany ny tarehimarika navoaka ny seni amin'io zavatra io dia mahita izy 42 033 izay zany dia efa manambara hoe misy 1500 voix misy tarehimarika tsy mandeha ao amin'loany nefa dia kajy farany tsotra izany izay zany mila jerena nefa ny mety ho fiatraikan'izay ny amin'ny candidat dia miova tanteraka na amin'ny isanjato tokony ho azo ary io tsy candidat anankiray fa ny rehetrarehetra mihitsy zany voakasika izay rehetrarehetra izay ka ilaina ny fametrahana an'izany fangararana zany ary anisan'ny antony anankiray koa zay zany tokony ho tsindriana fa ny solitenany candidat
laharana fahatelo amby folo tany amin'ny seni zany dia nahatsapa fa tsy voatotohana fa tsy afaka tsara naneo zany tao anatin'ny mangarara tanteraka izany fanaramazo zany zay tsy aivina fa izy ireo dia mpikambana tena mitovy amin'ny mpikambana ao anatin'ny senia ny solotenany kandida ka tokony anana nzay fahafahana zay sy zo mijery ireo taremarika rehetrarehetra ao indrindrandrindra ao amin'ny DSI na eo amin'ny informatika izany. Amarana antsika anazy afaka hoe misy hoe ny afatra ho atsipinareo avy any amin'ny solotenany kandida lariny fahatelo amby folo any vahoaka zay mijery amin'izao fotoana izao. Ia ny afatra angamba dia tsotra ho an'ny vahoaka malagasy dia ao anatin'ny fitantainana tanteraka isika izao ary mametra-panontaniana ny amin'ny zava-miseho nefa tsara fantatsika fa izany rehetrarehetra izany dia misy antony mazava tsara ary izay no nazavaina amintsika tsirairay avy miaintsy manaraka izao fandarana izao any tokantrano any androany dia ampitoniana no andrasantsika izany valim-pividianana izany ary itsika dia mahatsapa tanteraka fa tsy mora ny manao zavatra ary tsisy mahay mandeha tahaka ny akoho nefa eo ambony safa mbola solafaka ihany ary misy izany mety tsy fahatomombanana izany apetratsika iantsotsika zao ny senia mba handray ny andraikitra sy handray ny fepetra apetraka izany mangarahary zany satria rehefa mipetraka izany dia mivoaka ny marina ary tsy hisy intsony ny kandida na ny vahoaka afaka mbola hanohitra izany rehefa mipetraka sy mazava ny famarinana izay no angatahany avy aty amin'ny kandida mitondra ny laharana fahatelo amby folo ary ny senia ihany koa zany dia mba tokony hanome izay fampitokisana izay satria tomomby marina dia marina raha manana iah ireo kandida ireo fa anjaran'ny senia zany izay mba hanome izay fampitokisana izay hanome zay mpangarahary zay mba hampisy indray ny fampitokisana eo amin'ny kandida sy ny vahoaka malagasy ary ho valim-pividianana eken'ny tsirairay avy eken'ny kandida eken'ny vahoaka malagasy ny filoha hitondratsika amin'ny efataona sy 5 taona ho avy manaraka. Ankatrano vahiny teto amin'ny sampanapampola vaovao sy nitondra izay fanazavana izay. Misaotra betsaka, mankasitraka tompoko. Izay ny amin'iny fa ahina ny iverenan'ilay sambo filahina pavillon Panama hitatra antsokosoka andramena any amin'ny faritra Analanjorofo raha ny fanazavana azo avy tamin'ny fiarahamonim-pirenena any amin'ny toerana mampiona Rakotoarson. Tamin'ny 24 oktobra teo raha ny fantatra no nanamorona ny sisin-dranomasiny mananara avaratra ny sambo filahiny pavillon Panama mitondra ny laharana IMO 91 630 51 izay ahinim-ponina any an-toerana ho mitady irika ampiakatra bolabolana andramena antsokosoko. Araka ny efa notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM. Ny andro ny alarobia 7 novambra lasa teo izay nanatotosana fifidianana fihodinana voalohany no ny ahihahiny maro araka ny loharanom-baovao no fotoana nikasana ny tanterana antsokosoko ireo bolabolana andramena izay efa tsara homana any amin'iny faritra varatra tsinanana iny. Noho ny fitavozavozany tompon'andraikitra nefa dia fantatra fa tafatsôka io sambo io ny andro ny 7 novambra io rehefa avy nahatafakatra bolabolana andramena antsokosoko tao anaty sambo tamin'ny 9 novambra lasa teo araka ny fanazavana noentiny solotena ny fiarahamonim-pirenena iray avy any an-toerana izay nisafidiny tsy aseho tarehy. Nambarany ihany koa fa ahina ny iverenan'io sambo io ankehitriny indrindra fa ao anatin'izao fotoana mahavariana ny olona miandry ny vokatry ny fifidianana izao. Ny ala tao amin'ny faritra io teo eo amin'ny 20 antoandro na 20 sasany teo eo tamin'ny alarobia zany io sambo io dia nisintaka tany amin'ny antsinanana nelanelan'ny Toamasina sy La Réunion dia nipetraka any amin'ny zone économique exclusive tany zany no nipetrahan'ilay sambo dia mitohy ihany ny fanaraha-maso any fihetsika ny sambo io satria fantatra mazava tsara fa efa nisy zay fihetsika natao amin'ny fanondrana ny ampahany amin'ny arevon-janaharantsika zay dia voatery na nizoina zany le sambo zava-nisy anita nefa taty aoriana nanomboko ny omaly zany dia somary sanganena ihany ny mpanaramaso satria manjavona ny sambo zany hoe tsy azo tsony zany ny information mikasika an'io sambo io noho ny antony mety hoe zay mety fandraisana amin'izay fanaraha-maso zay ngamba mety hoe nikopen zareo dia tsy hita ilay sambo dia vokatra izay zany dia niezaka ihany koa ny fiarahamonim-pirenena zay niezaka nanjoan'ny sambo io
dia nampiomana ireo namana amin'igny faritra igny fa matoa manjavona ohatra zao zany le sambo dia eritreretina ny resahako eto eritreretina fa mety mametraka plan vaovao indray zareo ahafahana maka le entana zay fa nomany no resiny any. 10 kilometatra miala ny avaratra Atsinanan'ny Sainte Marie no misy io sambo io ankehitriny raha ny fanazavana azo hatrany. Antony anairana ny tompon'andraikitra andray fepetra entitra sy aingana. Efa natao ny fanjohinan'ny sambo io dia prévu dia ody rapitsy fa 17 vola novambra ty zany io sambo io. Ka mety zay zany no mahatonga azy hoe dia manao kopisoroka haka zay eritreretiny mety mbola ho azo any. Dia efa natao moa ny fampitam-baovao isan-karazany na ny tamin'ny tompon'andraikitra na tamin'ny olona any an-toerana dia samby nilaza ho vonona hiampy ny arena voajanarintsika moa ny tompon'andraikitra tsirairay ka eto zany zay zany dia manao fanentanana ho antsika ary fanerana mihitsy aza ny marimarina kokoa ho antsika rehetra na ny tompon'andraikitra ara-panjakana na ny fiarahamon'ny pirenena na ny vahoaka manodidina an'igny faritra iny mba hanao andromaso hiandry tsara ireo arena voajanarintsika ireo fa sarobidy dia sarobidy ireo arena voajanary. Raha ny fantatra tsy vao sambany no niavian'ity sambo mpanondrana antsokosoky ny harem-pirenena malagasy ity tany amin'ny faritra Nalanjorofo fa efa nanao izany ity sambo ity tamin'ny volana janoary 2024. Ny laharan'ilay sambo hatrany no novaina araka ny efa notanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM ireny. Hatramin'izao anefa tena mitavozavoza ny fandraisan'andraikitry ny tompon'andraikitra ka mahatonga ireo fiarahamonim-pirenena any amin'ny faritra Nalanjorofo iny naniraka solotena aty Andrenivohitra anaitra ny tompon'andraikitra. Mahakasika izay arena eto Madagasikara izay hatrany dia mirongatra tato ato ny trafikana sokatra eto Madagasikara. Andro vitsy lasa izay sokatra mahery ny 7 arivo indray no tratra tany amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Olona telo no voasambotra tamin'ny izany mampiona rakodason. Vao iray volana izay no nanamelohan'ny fitsarana 9 taona ny tranomaizina sy lamanjato tapitrisa ariary ireo mpanao trafikana sokatra any atsimo. Izao indray sokatra miisa 777 hafa indray no tratra saika aondrana antsokosoky tao Tongobory, Toliara. Olona telo no voasambotra sy voalaza ho isan'ny tompon'antoka tamin'izany. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny WWF, fiara-miasa teo amin'ny tompon'andraikitra misahana ny fiarovana ny ala sy ireo biby arovana ary ny zandarmaria pirenena no nahasamborana ireo olona ireo. Nandritra ny famotorana natao no nahafantarana fa efa bolana no tehirizan'izy ireo sokatra ireo. Antony nafaty ny 230 amin'ireo sokatra noho ny tsy fahatomombana ny toerana ny tehirizana azy raha ny loharanom-baovao hatrany. Fantatra ihany koa fa efa nifindra toerana maro ireo sokatra ireo raha ny fanadihadiana nataon'ny tompon'andraikitra tao amin'ilay toerana nahatratrarana ireo sokatra ireo ihany. Mitohy hatrany fanadihadiana momba fisian'ny kolikoly teo anivon'ny cellule mixte anti-kidnapping arahan'ny fanazavana seraseran'ny zandarmerie pirenena tamin'ity androany ety samy andray ny raharaha tandrify azy ny sampana isa tokony Yves Richard. Taorian'ny fanadihadiana momba ny fisiana kolikoly na voasaringitra manambonahitra zandary sy polisy misy 5 mpikambana eo anivo cellule mixte anti-kidnapping na ny sampandraraha miady ny fakanan-keriny na ato avy hatrany ity sampandraraha ity ary samy andray ny raharaha tandrify azy araka ny fahefany mpisehatra isan'ny tokony raha ny fanazavana. Ao anatin'izay zany dia les compétences territoriales ny gendarme sy ny polisy aloha zany no avy hatrany dia mandray an'ilay raharaha reny raha misy fitoriana moa dia raisin'izay entité policière mandray ny fitarainana raha ohatra moa ka any amin'ilay zone polisy na zone gendarme zany dia arakarak'izay compétent no mandray an'ilay izy fa mandra-pivoaka mandra-pivany zay raharaha zay zany mandra-panaovana réorganisation ny cellule mixte izay mbola tsy rava dia izay aloha zany ny fomba fiasa mety ho isy foana ny fiara-miasa arakarak'ilay hoe fanomezan-tanana. Mbola mijanona ho iafotsiny ihany ny fisian'izay kolikoly zay ho ny serasera ny zandarmaria pirenena na mafisiny hatrany fa mitony fanadihadiana mahakasika ny raharaha amin'izao fotoana
ary andrasana tsy hoela ny fitsarana. Aialy izy rehefa mbola tsy misy fitsarana. Ny fitsarana ny tena miteny hoe nisy na tsy nisy satria mbola miandry ilay fitsarantsika zao mampisy an'izay hoe nisy efatra tamin'izy ireo no MD, misy kosa ny LP, misy natao hoe sous contrôle judiciaire amintsika miteny zao. Ka raha le tena le vondrona zany nisy an'izay le hoe niaran'izay zavatra rariny sitsiny raha hoe nisy fiantonana kely zay aloha fiantonana. Ho an'ny mpanara-baovao, tsy nahita bokany azo tsapain-tanana teo amin'ny ady amin'ny fakanankeriny teto Madagasikara, ny cellule mix anti-kidnapping. Maro ny lesoka hita toy ny fampihan'ny fanangonam-baovao sy ny maro hafa. Manampitrotraka ihany koa izao trangana kolokolo zao. Tsy mahagaga arak'izany ho ny mpanara-baovao raha mirongatra trano ny fakanankeriny, toy ny fakanankeriny ny tale jeneraly Maki Plasta farany teo. Ny vahoaka etsy ankilany mitaky hatrano ny fiarovana ny ainy sy ny fananany, araka ny ambetindresaka ny mpitandro ny filaminana eto Madagasikara. Tapitra teo tapa voalohan'ny vaovao anaraka dokavarotra isika ao anatin'ny tapany faharoa no atatsika ny fifanaova sy ny mpiara-miasa teo amin'ny Cool TV FM KNM Madagasikara ary ny Miss Jeunesse Madagasikara fa ihany koa ny famarana ny fampifanana ireo mpanabe teo anivon'ny CNFPPSH rehefa avy eo ary. Même les moustiques les plus coriaces ne résistent pas à Catch. Grâce à son mode max, il est 2 fois plus efficace, même fenêtre ouverte. Légèrement parfumé pour plus de protection et de douceur. Catch. Za isambolana alohako amin'ny vola facture jiramako tsotra manomboka zao tsy mila misoratra anarana intsony fa azonao aloha eo ny facture jiramanao manana proof ianao tamin'ny fandoavana amin'ny facture jiramanao antso isak'izay ilainao azy ny dièse 100 étoile 1 dièse mvola tsotra aingana azo antoka Telma opérateur voalohany eto Madagasikara Telma safidyko numéro 1 malagasy. Miss Jeunesse Madagascar avec Corinne de Ferme. Corinne de Ferme, la cosmétique naturelle des peaux sensibles. Le comité d'organisation de Miss Jeunesse Madagascar vous informe l'ouverture du casting pour Miss Jeunesse Antananarivo 2019. Concours ouvert à toutes les jeunes filles de 15 à 20 ans résidentes à Antananarivo. La fiche d'inscription est à télécharger via la page Facebook de Miss Jeunesse Madagascar ou à retirer directement chez Cool TV dès maintenant. Le casting se tiendra le samedi 24 novembre à 8h chez Cool TV Route Zig. Miss Jeunesse Antananarivo 2019, inscrivez-vous dès maintenant. Dans mon quotidien, j'ai besoin d'Internet en permanence. Pour mes recherches, mes mails, pour être à la page des actualités, mais aussi pour communiquer avec mes amis. Et après une longue journée de travail, quoi de mieux que de se détendre devant la télé à regarder ma série préférée, tant qu'elle n'est pas occupée par le match de foot de mon mari ou les dessins animés de mes enfants. Tout ça grâce à Blue Line. Profitez de la box 4G Blue Line connexion illimitée et le décodeur Blue Line TV avec toutes les chaînes à partir de 169 000 arrières par mois. Même les moustiques les plus coriaces ne résistent pas à Catch. Grâce à son mode max, il est 2 fois plus efficace, même fenêtre ouverte. Légèrement parfumé pour plus de protection et de douceur. Catch. Araka ny hitatsika teo iny Pire Soirée izay indray no horonan-tsara raha tsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny ano izatsika ny vaovao kosa indray dia misy mivarotra eny an-tsena eny manerana ny nosy ankehitriny kit scolaire misy ny famantarana ministera ny fanabeazam-pirenena amidy amin'ny vidiny 540 ariary ireo kitapo Henri Florian. Miparitaka eny an-tsena manerana ny nosy toy ny hita eto amin'ny tsenany sotra ankehitriny ny kit scolaire misy ny famantarana ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Manetsa ny resa ny fahitana izany amin'ny vidiny 540 ariary no amarotana ireo mpivarotra ireo kitapo ireto. Raha ny hita misy ny mandoko ny sary famantarana ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'ireo kitapo sasany. Raha nambarany sorontan'ireo mpamonjy lavanty any Toamasina dia tamin'ny lavanty no nahazoan'izy ireo ireto kit scolaire amidy eny an-tsena ireto. Izay fikambanan'ny mpamonjy lavanty eto amin'ny douane Tamatavy dia manao fanambarana etona fa
ara-dalàna no nahazahoanay an'ireto kit scolaire izay amidinay manerana ny nosy ireto. Mazava tsara ny taratasy tao amin'ny douane izay lazainay fa tsy sisy ny kolikoly fa nandeha amin'ny tena fomba malalaka ny fahazahoana azy ary rehefa nanao ny tolobidy izay dia nahazo an'ireo kit scolaire ireo mariany antona fa an'olona tsotra izy io nanafatra anazy avy any velany fa rehefa tonga tato amin'ny douane dia tsy nahatafavoaka azy izy nalefa ny douane ny procédure rehetrarehetra ary nandeha ny lavanty dia izay no nahazo azy. Ara-dalàna izy io zany ary araka ny tenenin'ireo lehibe rehetra mpikarakara efa vita fanarahana hatrany amin'ny ministera io zavatra io azo amidy malalaka eto amin'ny nosy Madagasikara. Mampametra-panontaniana ny fahitana ny trangan-javatra tahaka izao. Inona marina ny zava-mitsanka? Afaka amidy toy izao ve ny fitaovan'ny ministera, fitaovana izay ny banque iraisam-pirenena no namatsy vola azy ireny raha ny loharan'ny-baovao. Ireto kitapo sy fitaovana ireto izay tokony ho zarainy maimam-poana amin'ny zana-bahoaka. Aiza ho aiza ny ifandraisany raikitry ny Bianco manoloana ny zava-mitranga tahaka izao. Nampanantena ny tondra vahaolana ho an'ny mpanjifa ny avy eo anivon'ny Jirama nandritra ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety tamin'ny ety androany ety nitondra fanazavana manoloana ny fahatapahan-jiro sy rano izay miverina tato ato ihany koa izy ireo mampionana rakotorso. Saikana enona fitarainana avokoa tato ato ireo toerana maro samihafa eto andrenivohitra sy ny manodidina manoloana ny fahatapahan-jiro sy ny rano saika maharitra ora maro. Nampanantena hitondra vahaolana vonjimaika sy maharitra ny teo anivon'ny orinasa Jirama ny maraina teo. Any amin'ny faritra raha momba ny jiro amin'ny taona ho avy izay hanasana ny production ka tokony groupe vaovao daholo ny any amin'ny province amin'ny fotoana fohy ka tsisy zany misy zany karazana amin'ny kalitao hiatsara ny famokarana hiena reny tsy fitezana rehetra misy hatramin'izay any amin'ny faritra ivelan'ny Antananarivo. Raha mikasika amin'ny rano zany averiko fa misy karazana maintany zao miena kely zany ny kapasité fa tsy tokony atahorana fa ho tonga ny ataontsika hoe anao karazana tour-d'eau hoe Antananarivo ahafahana manakely manondena ny le tsy fampina ary koa anao koa zay karazana citerne zany hoany amin'ny rehefa faritra reny iarahan'ny commune mba hanampy ny mponina amin'izay tokony atao le essentiel zany. Ankoatr'izay nitondra fanazavana mikasika ny antony nahatonga ny fahatapahana ihany koa izy ireo. Fahatapahana accidentel reny zany raha ohatra ka tsy milaza mialoha ny Jirama dia accidentel zay. Dikan'izany dia misy tsy fitezana any amin'ny quartier. Dia moa zany rehefa miteny dia manazava zay hoe na misy poto tapaka, na misy transforme poka, na misy division tsy mety, na misy fitezana fotsiny ny morambe zany dia misy zavatra voatery misaoty zany dia tonga zay manao an'ireny ka manampy anay ireny olona miteny reny rehefa misy fitezana miantso na mampilaza ahafahanay manao intervention micorriger fotoana fohy tsy fitezana. Misy moa rehefa tsy fantatra ilay izy zao tany votovolona angamba il y a 2 mois misy poto tapaka rehefa anjena izy ay poto kaikeo zany tonga dia namboarina malaky zany fa raha le olona miteny no ahafahanay tena manafaingana ny fanamboarana an'ireny misy quartier. Namafisany taleny Jirama hatrany fa ampy ho an'Antananarivo ny rano ary tsy misy atahorana ny famokarana izany. Fantatra nefa fa hanao fitokonana ny mponina eny Ambohidrapeto Itaosy raha pitso tolakandro manoloana ny tsy fahazahoan'izy ireo rano efa mbolana maro raha ny loharanom-baovao voaray. Vola mitentina 520 miliara ariary no nangatahany teo anivon'ny Jirama ho an'ny famatsiana solika amin'ny taona 2024 izay efa nosoratana ao anatin'ny LFI 2024. Teti-bola izay nampifanarana amin'ny tombatomba ny mety ho fiakaran'ny vidin'ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ny fanazavana. Midika izany fa tsy misy vahaolana lohatreto afa-tsy ny fanomezana subvention ny Jirama manoloana ny tsy fahampian'ny tolotra atolon'ny mpanjifa. Totosa tamin'ity androany ity teny amin'ny kinama 67 hectare ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny Cool TV FM sy ny kinama Madagasikara ary ny Miss Jeunesse Madagasikara ny fitovy fomba fijery teo amin'ny telo totanisany anton'izao fiara-miasa izao Iona Sena. Mivelatra hatrany ny fifandraisana sy ny fiara-miasa ny Ainao Manjery Cool TV FM. Tontosa tamin'ity androany ity ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny Cool TV FM, ny sekoly ambony kinama Madagasikara ary ny Miss Jeunesse Madagasikara. Mitovy ny tanjona sy ny fomba fijery eo amin'ny telo tonta anton'izao fiara-miasa izao ho ny tale général ny Cool TV FM. Ny Cool TV Cool FM moa zany amin'ny orinasa Ainao Manjery azy mivohy ny resaka kolotsaina sy ny fanabeazana anatiny dia
nanapa-kevitra tamin'ny heritaona efa nanaradia ny misy jeunesse Madagascar satria mitovy amin'ny tanjony eo anivon'nkolo zany hoe manome lanja ny tanora, manome lanja ny fanabeazana, manome lanja ny culture. Dia izay anisan'ny tena hoe déterminant zany tao anatin'le choix hoe hanampy hanaraka trano voalohany ny misy jeunesse Madagascar. Ho an'ny tale jeneraly ny sekoly ambony KNAM Madagasikara, ilaina ny fanomezana sehatra ny tanora na lahy io na vavy ahafahany mandrato fahalalana ary mampiatra izany eo amin'ny fiarahamonina isiny ny fampandrosoana. Ny KNAM Madagasikara sehatra ny fampianarana azy raha nanantona anay ny sokotena ny komity ny MJM teto Madagasikara dia niresaka an'io resaka fanabeazana io, resaka jeunesse zany tao anatiny. Anisan'ny tanjona sy asan'ny KNAM zany. Tsara ny mametraka an'ilay izy mba hoe velatra bebe koa zany ny tanora malagasy, ahafantaran'ny olona hoe tsika tokony velatra, tokony sandratra bebe koa, dia tohanana ilay olona. Izay fanohanana izay dia tonga misehatra ny fampianarana. Izy manana baka no raisinao anatin'izay ka ny diplôma ny lisansa no tanjona anatin'izay filera tianao atao anatin'izay. Isan'ny misitraka izao fiara-miasa izao ihany koa ny Miss Jeunesse Madagasikara na ny MJM izay efa niara-niasa tamin'ny Cool TV FM hatramin'ny taona 724 ary izao no avozina izao. Ho an'ny tompona andraikitra, tsy ny filatroana ihany no tokony voafehy fa eo ihany koa ny fianarana antony fiara-miasa amin'ny KNAM Madagasikara. Comité Miss Jeunesse Madagascar moa zany izay soloko tena dia maneho fisaorana ho an'ny Cool TV FM sy ny le KNAM Madagascar amin'izao fahatotosany ny fiara-miasa izao satria araky ny tanjony Miss Jeunesse Madagascar izay tsy atao hoe fifidianana na fisafidianana ny hatsarana na ny tarehy amam-bika fotsiny fa anisan'ny fanabeazana ihany koa ary karazana fifaninanana izay entina ampirisihana zany ny tovovavy malagasy mba hanana tanjona sahady amin'ny fiainana, hanana tetikasa sahady ary hitsinjo sahady ny hoaviny zany ao amin'izay sehatry ny fifaninanana izay. Ny santatra ny vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny Cool TV FM sy ny KNAM Madagasikara ary ny Miss Jeunesse Madagasikara izay Daniela mpandresy ny MJM farany teo. Isaorana indrindra ny Cool TV sy ny KNAM Madagasikara satria dia nanome loka momba ny fianarana ka ankehitriny moa dia noraisin'ny KNAM Madagasikara ny fampianarana izay ho tontosako. Fianarana nataoko moa zany dia ny marketing commerce ary izay ihany no tohizako atao amin'ny KNAM Madagasikara. Dia manentana antsika tovovavy rehetra izay ao anatin'ny salataona 15 ka hatramin'ny 20 taona mba handray anjara amin'ny fifaninanana Miss Jeunesse Madagasikara fa sady fialamboly no fanabeazana. Ho manokana zao dia nahazo izay loka goavana izay ny fianarana ato amin'ny KNAM ary mbola izay ihany koa no azo ny Miss Jeunesse Madagasikara amin'ny taona ho avy manaraka eo, izany hoe fianarana ato amin'ny sekoly ambony KNAM Madagasikara. Izany vaovao misongadina ihany koa dia nitombo indrandraka efa ny ireo mpanabe miisa 12 eo anivon'ny CNFPPSH Ampandrinomby. Nofaranana tamin'ity androany ity ny fampifanana azy ireo izay vokatry ny fiara-miasan'ny centre amin'ireo mpiara-miombonantoka eo ny nasainatrano. Mpanabe miisa 12 avy amin'ny CNFPPSH no nahazo fiofanana ara-informatika avy amin'ny missionnaire Planète Urgence. Tanjona ny ampivoarana hatrany ny centre eo amin'ny sehatry ny fanabeazana ireo olona manana fahasembanana raha ny fanazavan'ny taleny. Androany zany dia famaranana ny fampiofanana izay nataon'ny missionnaire anankiray ny Planète Urgence. Fampiofanana informatika ho an'ny personnel ny CNFPPSH Ampandrinomby. Ny tombotsoan'ny centre amin'izay zany dia ny fahafahan'ireo mpiofana misitraka mikirakira zany ny kajy mirindra satria ao ireo personnel rehetra tany amin'ny Majunga eto Antananarivo sy any Toliara no afaka nisitraka an'izany
nandritra ny roa herinandro. Ny CNFPPSH izay tsy mijanona amin'ny fanampiana sy ny fanabeazana ireo olona manana fahasembanana fa mivelatra amin'ireo olona sahirana eo amin'ny fiarahamonina ihany koa raha ny fanazavana hatrany. Omena fiofanana izy ireny ahafahany mihoatra amin'ny fiainana. Ny CNFPPSH zany dia ivitoerana anankiray manofana olona manana fahasembanana. Zay ireo olona manana fahasembanana rehetra na ara-pahitana, ara-piainona, ara-pitenenana, ara-batana ary koa ara-tsaina. Ao ihany koa ireo olona ataonay hoe sahirana eo amin'ny fivelomana. Zay ataonay hoe handicap social. Ny fiofanana misy eto dia misy ao ny fikirikarana mofomamy, ny fikirikarana solosaina, ny rafitra hazo, rafitra vy, ny zaitra, ny fanaovana taovolo, ny fanaovana rary isan-karazany, dia ny fikirikarana ny resaka elektrônika. Misy kilasy anankiroa ho an'ny olona manana fahasembanana ara-tsaina. Hitohatra ny fiara-miasa ny centre amin'ireo mpiara-mombona antoka aminy raha ny fanazavana trany toy izao fiara-miasa amin'ny misionera Planète Urgence izao. Ny mahakasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo indray ny entina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity. Nantsipin'izay izay entiny Henri Florio. Nivoaka androany zoma 2 ny volana novambra taona 2024 ny laharana 5 ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo. Isan'ireo lohateny-baovao misongadina: transparence de l'élection après les parades de la CENI, recomptage de voix incontournable. Ao amin'ny pejy 4 sy 5 no ahitanao izany. Ao amin'ny pejy 2 ndraiky kosa no ahitanao Fédération malagasy de football, la FIFA dicte la mise en place d'un comité de normalisation. Eo amin'ny pejy 3 ndraiky kosa no ahitanao lahatsoratra mikasika ny mbola rajona, le début de la fin. Ao amin'ny pejy 4 sy 7 indray no ahitanao ireo vaovao ara-panatanjahantena maro samihafa. Farany tahaka ny mazatra, ao amin'ny pejy 10 indray no ahitanao ny andinindeny ny fandarana alaliny vokariny ny sampana falapalalamba-baovao ny Kolo TV FM. Any amin'ny distrika Nikongo indray no tondran'ny mpanao gazety Gaëtan Andriantsilavanao ao anatin'ny fandarany alahady ho avy izao. Ireo fomba mampanao mampiavaka ny foko an-tanàla no entina aminao ao anatin'ny fandarany. Tontolon'ny kitra dia efa vonina tanteraka amin'ny barean'ny Madagasikara ifanandrana ny ekipan'ny Soudan ny alahady ao avy izao. Fihaonana tafiditra ao anatin'ny fifantsarana ny kanina 7 izay efa tafiakatra ny barean'ny Madagasikara. Henri Florio. 2 andro sisa andrasana hiatrika ankanja manoloana ny ekipan'ny Soudan ny ekipan'ny Barea de Madagasikara. Efa vonina tanteraka ny ekipam-pirenena malagasy hiatrika ny lalao ny alahady ho avy izao etsy amin'ny kianja ny votovorona. Tonga teto Madagasikara ho maly ny ekipan'ny Soudan izay naneho ny fahavonona tanteraka hitady vokatra tsara ao anatin'ity lalao ity. Ho an'ny ekipam-pirenena malagasy ny toy sy ny mafy hatrany ny fanazarantena. Efa tonga avokoa ireo mpilalao mila ravinahitra avy any ivelany. Tanjona hatrany ho an'ny Barea de Madagasikara ny tady fandresena na efa mazava aza ny lalana amin'ny kanina 7-20. Efa nandresy ny ekipan'ny Soudan tamin'ny isa 3 tany an-tany ny isika malagasy tamin'ny lalao mandroso. Inona araka izany fa hiatsara hatrany ny vokatra ho an'ny ekipam-pirenena malagasy ny alahady ho avy izao etsy amin'ny kianja ny votovorona. Izay ny vadiantsika maresaka iraisam-pirenena dia mbola tsy maty hatramin'izao ny afo mandripaka ny tanàna any Paradise any Californie, États-Unis. Itsidika any an-toerana ny filoha Amerikanina Donald Trump amin'ny sabotsy ho avy izao. Fanadina. Hatramin'izao tsy mbola maty ny afo mandripaka ny tanàna any Paradise any Californie, États-Unis. Efa mahatratra hatrany amin'ny 7,5 hektara ireo ala no ringan'ity firetana mbola tsy nisy toa azy ity tany an-toerana. Sakisa-taona no misy firetana any an-toerana saingy ity indray maka ity no namozana ain'olona betsaka indrindra sy nasimbana zavatra maro. Ankoatran'ay atao amin'ny afo, manirana tanteraka amin'ny mpamonjy vona ao amin'ny tanàna Paradise izay rava zato itsanjato ny fikarohana sy famantarana ireo razana kilian'ny afo sy tototry ny trano. Nambarany governoran'i Californie Jerry Brown androany fa tokony hametraka tetika matipaika hiadina amin'ny firetana sakisan-taona amin'ny fanjakana ho fiarovana ny tanàna vaovao izay hahorina sy ny mponina ao aminy. Miandra-piandro izany anefa dia eny amin'ny fiantsonan'ny fiara amin'ireny fivarotana lehibe ireny aloha hatramin'izao ireo mponina traboda manjatony no mamorom-ponenana. Ankoatra ny firetana ao amin'ny tanàna Paradise Californie io dia nisy firetana ala hafa ihany koa androany manakaiky ny tanàna Los Angeles. Olona manodidina ny 5 alina no tsy maintsy afindra-monina manoloana ity firetana ala vaovao ity. Nanambarany avy ao Maison Blanche
fa hitsidika hijery akaiky ireo trabona sy ny fanampiana tokony omena azy ireo ny filoha amerikana Donald Trump raha ampitso sabotsy. Dia izay namarina vaovao tamin'ity zoma alina ity ankasitrana ianao nanaraka izany mandro soasina daholo tompoko. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.